Indray aho Rajagavola manaiky raha n'Andriamanitra teny amin'ny fiangonany mba hahazoantsika faharesan-dahatra tsy homenatra ny hova olombelony toy. Galatiana toko 4:20 ny torotentsika. Be dibe ny mahitsy anjely an'izany andininy zany mba naharesy lahatra aty anatrany tompo hoe ifampizarako ny fiangonany. Voaombo miaraka amin'ny Kristy eo amin'ny hazo fijaliana aho. Ary tsy zaho intsony velona fa Kristy ny velona ato anaty. Ka zay velomako ankehitriny ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra zay efa tiaky ka nanolotra ny tenany amin'ny jiary. Teny efa manako ako any am-poany an-tsainy mino any zany teny zany fa ndao iaraha-miaina iaraha-mihinana ho sakafo mahavelona antsika fa tsy mofo ihany iveloman'ny olona fa ny teny rehetra zay lokany vavan'Andriamanitra ihany ko. Mbaisiny satria zany fa tokony ho mazava tsara ny fiangonana ny toerana misy azy. Ny fiangonana zany ianao fa tsy ty trano ty kory ny hoe toerana misy ny fiangonana dia aiza akady fotsy zany aianao zany resako zany. Voaombo miaraka amin'ny Kristy eo amin'ny hazo fijaliana aho. Ho an'ny mpanao tantara zao dia sahiratsaina be izy amin'izany fa nanombohana ny Jesosy tamin'ny hazo fijaliana efa tany 3 taona lasa. Za aty amin'ny 7 no velany ahoana no ahafahako miombo miaraka amin'ny ray eo amin'ny hazo fijaliana. Fa ny mpandinika soratra masina dia miara resy lahatra hoe fantatr'Andriamanitra ary vitan'Andriamanitra ny mitondraky miaraka miombo amin'ny Kristy eo amin'ny hazo fijaliana. Hain'Andriamanitra zany. Ary io no mahavomafy ny rahalahy sasany any amin'ny fiangonana voateraka taty aoriana. Zareona tsy manao batisa ny zanany mba tsy efa lehibe fa mba tsy azo saina efa tena mahery fa afaka manapa-kevitra mihitsy ny zanany vo atao batisa. Vomafy zany zany. Mbao sika mba ho any amin'ny Salamo fa iraika amin'ny 50 andiny fahadimy aiko tsy anjery fa ianao no tiako avaky azy dia isokafatsika. Salamo fa iraika amin'ny 50 ny andiny fahadimy. Lay salamo fifonan'ny Davida fa izany fa misy fanambarana fahamarinana lalipaka io andiny fahadimy. Vakiko dia ianao manaraka tsara fahazavaiko kely io. Indro tamin'ny heloka no niterahana ahy ary tamin'ny fahotana no torontoron'ahy ny reniko. Raha atao teny tokana dia zao hoe vo mifonao kiboneny ianao l'embryon, vo mifonao kiboneny ianao dia efa mpanota. Maintsy ianao fa rehefa teraka dia efa mpanota ianao zany satria vo mifono ianao dia fa olombelona. Zany mahatonga antsika miteny hoe dia olona namonina nanao avortement dia hoe mpamono olona zany zany satria olona eo ankibony io. Dia io olona io efa mpanota. Dia io olona io zany dia efa mila hohombona miaraka amin'ny Jesosy Kristy amin'ny hazo fijaliana. Fa ny fanombohana antsika amin'ny hazo fijaliana no iarahantsika maty ny amin'ny ota amin'ny Kristy.
zay ny sitrapon'andriamanitra nyvazitsika tao iverenana indray Romanina toko fahaenina. Tsy tiako hiazakazaka amin'ity fiarantsika mianatra ity fa zavatra mahazatra loatra nefa tsy tena azon'ny olona. Romanina toko fahaenina. Ataovy mba tena fitiavan'Andriamanitra anao mihitsy ny amakitsika an'reto texte reto. Aza manamaivana mihitsy ianao efa haiko zany fa tena ilainao. Ndiny fahatelo, tsy fantatrareo fa na iza isika nefa natao batisa ho an'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Raha atao miteny tsotra dia hoe nampiraisina amin'ny Kristy tamin'ny fahafatesany. Zany mahasaro bidy ny batisa. Tsy fombafomba io, tsy complément de dossier no hoe anaovana batisa zaza. Nisy fotoana nifoazan'ny sekoly teto tanàna. Tsy sekoly tonona ihany, hatrany amin'ny lycée, CEG. Ndia anoratra ny anaranjana ny hianatra ny olona. Dina takiny, anisan'ny takiny. Taratasy ny fahavitana batisa. Tonga manatina ao ny olona. Pastera, mba omeo taratasy manamarina fa vita batisa ny zanako. Atao inona ho azy, fa iza zanako ny hianatra. Ary amin'ny lycée ariana aminy. Ohatra atao lycée inona ho azy. Complément de dossier. Raha tsisy an'iny zany ianao dia tsy voaray. Fa azo atao sary amin'izay mba toerana misy any amin'ny tompoko. Fa tsy vita batisa ianao, tsy niara-maty tamin'ny Kristy zany dia tsy miditra ohatra mety eny tsy tafiditra tatsy amin'ny lycée. Tovitovy ihany ny complément de dossier amin'izay. Iverenako kely famonjena ny fieritreretan'ny sasany tratrany zany zavatra zany tamin'ny fotoany. Nitranga fony zahay tany Ampilatsasatra izy io efa elaela. Any Ampilatsasatra izay no antsoin'ny zanako stagiaire taty fa tsy pasteur tovoko zany fa efa ela ho aho. Efa tany amin'ny asa 10 taona sa 10 taona lasa tany. Misy manatona azy manteny aminy hoe pastera mba mangataka fa mba atao batisa le zavikelyko azy fa ho faty. Dia vaka mihitsy ny saina sanako tena tsy mbola haiko zany fa loany dia any Ampilatsasatra any antsoina hory dada ina natao amin'izao ato. Zazakely any amin'ny hôpitaly efa ho faty dia angatany lehibe ny hoe atao batisa ny zazakely. Dia nampianarina aloha io zanako io zany maha stagiaire. Tsy hitanao any ampianarana dao ny zavatra rehetra fa ty ampiasana ty no vao mahita ny zavatra sasany. Dia anisany Korintiana 7 azafady. Vakina manoko amin'ny 4:20 taoko miadana kosa sady nampianatra mba ho azona tsara ny hevitra. Korintiana 7:4 fa ny lahy tsy mino raha mose tsy mino zany dia efa masina ao amin'ny vavy, ary madama tsy mino dia efa masina ao amin'ny ramose. Ratsy zany kosa dia tsy madio ny zanakareo fa raha izany dia masina izy. Misy fanararaotapaty mety ataon'ny sasany eo. Tsy mila makany am-piangonana antsony aho izy ramose fa ndry fotsiny makany vantsiko zay ilay ndrirehetrarehetra fa rehefa masina ndria zavady ndria masina miaraka amin'ny koa. Dia vice versa, vavy tsy mino dia ramose ndray no atosiny tanana mavavaka fa sady tsy hoany. Dia ramose ndray no atosiny makany fa rehefa masina lahy masina koa ao.
tandremo a tsy fanahinina tahaka zany dika aloha tsy zavatra atao ny fanahinina tahaka zany no azonao ny fahamasinan'Andriamanitra amin'izany fa misy olona mbola voafatotra tsy afa miala mihitsy tsy afaka mihina fa ny vadiny rehefa mihina dia raha mbola azo atao manafaka ny olo io zany mangeja azy zany dia ndraikitry ny filazantsara ndraikitry ny mpitohy filazantsara ndraikitry ny fiangonana ny mandresy lahatra mitaona azy ho an'ny tompo raha tena tsy afaka mihitsy maty any raha mosena fa tsy nino mihitsy dia ny finoany madama no iheveran'Andriamanitra azy ka rehefa ho faty ianao dia aza mino azy fa raha zao nao velony zao mbola afaka mino dia aza miandry an'izany vice versa vavy ny tena tsy mpiaviana rehefa misy anankiray zany mino amin'izy mivady dia anankiray teo zany efa mazava iny fa misy anankiray amin'izy mivady fotsiny efa mino tena manampo amin'Andriamanitra ola tsy vita batisa izy azy io dia efa madio sy masina ho an'Andriamanitra le zazakely ka mahatonga ny Ezekema manoratra ao anatin'ny fotodalàna hoe ny Ezekema tsy manao batisa ankamena hoe akaiky faty dia ola tsy vita batisa dia rombana atao batisa tsy manao batisa ankamena ny Ezekema tsy misy valaka amin'izany ny olona marary any amin'ny atao fa mety aminao mahita an'izany Jakoba 5 tsy alembe nazainy asotena ny fiangonana teo kory fa miakatra kely 5:14 14:15 Jakoba 5:14-15 misy marary va eo aminareo aoko izy mipaka ny presbytera zay le olon'ny fiangonana tandriny zany ary aoka nositra dililo azy amin'ny anaran'ny tompo ireo sady mivavaka eo aminy ny dililontsika dia ny fanan'Andriamanitra fa tsy tady dililo eo aminy koa anao rehefa ho any aminao ary ny fivavaky ny finoana dia monjy ilay marary ny fivavaky ny finoana dia monjy ilay marary ilay olona mivavaka zany no mivavaka amin'ny finoana dia mivonjena ilay marary fa ny tompo anangana azy ary raha nanota izy dia haverany eliny io zany raha sanatry misy olona marary efa tena mbavaona mbola tsy vita batisa tsy ho ilaina entsena atao batisa fa izaho zay natsyna hivavaka ho azy no mangataka amin'ny tompo satria ny fivavako no raisin'Andriamanitra amelany eloko marary fa tsy olona marary mbola ilana ho vaniny mbola tsy mety eo mbola tsy vita batisa io mazava zay tsisy mirorosaina amin'izany marary le olona ary nataony malagasy natakatra amin'izany ny marary andrianina tsy lambaniny amin'izany ny marary fa na iza isika no natao batisa amin'ny Kristy efa nampiraisina tamin'ny fahafatesan'ny Kristy teo miazo fijaliana ianao io vita batisa io zany dia efa miara-maty tamin'ny Kristy teo miazo fijaliana ka taizonareo nahita olona maty mbola misakafo mbola mandehandeha raha tsy hoe miloko vokatra dia misy mitantara zany any Tomasy na any Kiliary misy mandehandeha ony oron-dranomasina eny dia mifanena teny ony zalatany mifanena sipa milay be dia nandeha iaraka tamin'ny tany ary maraina ny andro eo mba ravarapasany diarainy matoky izy tia vokatra ony tsy niaraka tamin'ny bibla zao vady ny maty dia tsy afaka manao ininona tsony ianao zany rehefa natao batisa dia manino maty niaraka tamin'ny Kristy teo miazo fijaliana
ny apôstôly Paul miteny hoe fa ny maty dia tsy ananany vita fahefana intsony, tsy afaka mangejanao intsony ny fahotana rehefa maty anao. Dia maty zany inona? voombo niaraka tamin'i Kristy tamin'ny azozanina tamin'ny nanaovana batisa. Ianao zany efa tsy anana ny fahotana fahefana angejanao intsony. voombo miaraka amin'ny Kristy aho, miara-maty tamin'i Kristy aho, tsy anana ny fahotana fahefana intsony aho. donge raisina ny fanazavan'ny apôstôly Paoly an'izany any amin'ny Galatiana 5. teny fantatrareo loatra ho le tenindreo dia lasa ataonareo tsy enjery tsy fantatrareo akory le izy. Galatiana 5. Indriny fa 4:20. fa izay any Kristy Jesosy defa nanombo ny nofony mba mifandriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Tovy tsara amin'ilay voalazan'ny Romana 5 hoe na iza isika natao batisa ho an'ny Kristy dia miara-maty tamin'ny Kristy teo ny hazo fijaliana. Zay any Kristy dia efa nanombo ny nofony sy ny filany mba mifandriany teo amin'ny hazo fijaliana. Maty zany reny. eo izy dia mampianatra zay ao amin'ny bokiny. Io mpiara-mivavaka rehetra zany dia olona maty taoly. Dia ahoana ny tenenanao ny olona maty? namaky ny marika 5:10 sika mba ilazana maromarina fa ina ny tatsika tao niaika izy le kapiteny fa maty Jesosy azanak'Andriamanitra io zany mantso ny fidianana ny dia hoe anamarinana fa ranomboana teo amin'ny hazofijaliana Jesosy dia maty. fa tsotriny zay lazay ny sasany any amin'ny internet zany mody maty teo fotsiny le rivotra izy mba hitsangana izy rehefa avy eo fa tena maty ny tombo. Ka rehefa natao batisa anao dia maty miaraka taminy ko. Ka mijanona io dia olona maty toy zany miara-vavaka rehetra. Ka ahoana moa ny hitadiavana fiderana amin'ny olona maty? Maty tsy afaka manao iny. Fa mazava be ny tantarany famonjena, tantarany Pasika. Maty Kristy nandrisiny 3 andro fa nanino izy ireo nitsangana tamin'ny maty izy. Ianao zany amin'ny alalan'ny batisa io maty miaraka amin'ny Kristy fa atsangana miaraka amin'ny Kristy koa. Zay ianao natsangana zay lay herin'ny Kristy nandrisen'ny fahafatesana tamin'ny tsanganany tamin'ny maty, zay herin'ny tsanganany tompo zay no hery entinao manombo ny nofonao miaraka amin'ny Kristy eo amin'ny hazo fijaliana. Ianao mihitsy no manolotra ny tenanao ho faty miaraka amin'ny Kristy satria ianao no mandehandeha io. Fa tsy hoe olona maty tsy afaka manao ininy zany fa olona nombona tamin'ny Kristy miaraka tamin'ny Kristy dia manatsafidy isan'andro ianao hanombo ny nofonao sy ny fandriny sy ny filanao rehetra eo amin'ny hazo fijaliana. Zany no anakarana n'ilay Timoty 2:1 ny haitsika tsenjery zany ny vakena teny fanevantsika zany tsy olona vakina ntsony fa tsy lomen'Andriamanitra fanahy iosa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahomona teny. Le fanahy mahery nitsanganan'i Kristy tamin'ny maty io entitsika mandresy ny ota. Dia lazaintsika tamin'ny torotentsika le hoe zany olona osa zany le olona tsy afaka mibebaka amin'ny fahotana. Fa ianao no ten'Andriamanitra fanahy mahery. Dia iny fanahy mahery entinao mivelona iny no anananao safidy anoerana, amonona, andresena
ny filanao sy ny fanirianao rehetra. Zany mahatonga antsika sarotiny amin'ny fiarahamonina kristianina hoe aza mba arehitra tsony lehibe tsy le zavatra, aza arehitra. Ny tantaraiko anareo le hoe nandeha namonjy mariage teto any zanaky ny président de république ny Madagasikara tamin'ny fotoan'andro avatra nisy tato zany. Sa mbola tsy nitantaraiko anareo zany? De tantaraiko anareo zany. Tonga namonjy mariage namany tato amintsika tato Sofiratsiraka tamin'ny fotoan'andro. Ho azy mahafantatra ny Sofia manokana tamin'ny fotoan'androny tsy fantatro izy zao, tsy ahitako manko izay elaela. Fa tamin'izany fotoana zany mahazanaka président azy avo be zany toerana misy azy zany, dia tena olona tsy miakanjo mihitsy izy rehefa mandeha. Azakaiky dia marina zany filazako azy zany. Za efa nahita azakaiky. Dia mandraisana ny vehivavy zany eo am-pitoerana eo dia ataovy ohatr'izao tananao amin'ny lohalika eo miakatra. Avy amin'ny lohalika ataovy lava be fa tsy mifiketoy dia atao ao. Ataovy dia lava be mihitsy. Avy amin'ny lohalika miakatra. Dia any amin'iny avony tananao iny any ny zotony Sofia. Dia hamonjy mariage tato izy tamin'izany. Dia miala tsiny taminy azafady raha nabavo. Tena fantatro tsara ianao fa mba tsy mety aminay kosa raha iara-bavaka aminay amin'izao akanjonao zao. Rehetra ny atezerany fa toby hevitra aminao tompoko misy mpivarotra sinoa zay eo akaikina eo. Raha tena tianosona le namanao tao mariage ato eo ianao dia makany sao fa mividy akanjo anao dia miverina eo ianao tsy manino. Fa tsy ho akanjo anao no tena miverina eto. Fa sahiny zany atahorana amin'izany ilasa zavatra diso any amin'ny datany any izy dia samborona dia any zany miala sasatra. Fa na dia tezitra toinina izy olona akaiky azy be io natao mariage mbola miara-bavaka amintsika ato zany namany zany. Fantatro tsara zany. Dia lasa izy nakao amin'ny sinoa tsy azoko. Reny na ohatrina tadiavina anaty poketra dia misy ao dia lasa nividy tetsy izy. Dia solo akanjo tao izy tsy fantatro izay nanao an'ilay akanjo taloha nataony aiza na nataony aiza fa ny akanjo ara-dalàna mihitsy miditra be eo nandray tanana fanindroany izy mananao pasteur mety ve izao. Zany tantara fotsiny ataoko aminareo fa tena misy be dehibe Sofia atao trano ato. Ary asika aminao asaiko moa dia anao rehefa hitako anao iny ianao manao Sofia. Tonga dia mahafantatra zany cause be anao hoe tonga dia hoe arapazy be anao hoe manina Sofia, inona Sofia, manina Sofia. Fa fantarao ny tena hoe tena mba Sofia anao zany anaka. Dia efa miazaka zany ny ambaravarana eny so miandro ndray hoe dia manao Sofia anao anaka dia tana mody fa tonga dia miteny hoe manao Sofia dia efa masika anao ela. Mampalahelo ery ny anaovanareo vehivavy anay lehilahy amin'izany fihetsika izany. Ndao ho any amin'ny Jakoba toko voalohany sika. Jakoba toko voalohany dia faefatra ambin'ny folo. Mba hahafahanao hitandrina aorianan'izao tsy andrehetanareo anay tsony ny antony amakiko an'io. Aza rehetra zahay tompoko. Jakoba toko voalohany dia faefatra ambin'ny folo. Somary ratsiratsy dikateny zay izy eo azy ny taty aoriana ny dikateny fa tsy niaraka tamin'ny testamenta taloha. Testamenta taloha tena tsara dikateny. Fa samy alaim-panany olona raha tarihiny filany sy ny fitakiny izy. Ary ny filana rehefa torontoronina
dia miteraka ota, ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana. Dia voatery nandika amin'ny fiteniko amin'ny teny frantsay zany texte sarotsarotra zany fa tokony ho azonareo tsara. Mais chacun est mis à l'épreuve par son propre désir qui l'attire et le séduit et le fait mourir. Tarika fahafatesana. Zany mahatonga ny mpanao salamo na mpianatra anay lehilahy ivavaka hoe tompo avy ino masoko fa misy zava-poana entinareo mandehandeha aty. Fa ny ota rehefa torontoronina dia miteraka fahafatesana. Any amin'ny Matthieu toko fahadimy andiny fa valo amby roapolo Jesosy nampianatra hoe nazovo mijery vehivavy hila azy dia fa nanota tao ampony sahady izy. Ngiahy Billy Graham no tena natakatra ny fitenin'i Jesosy amin'ny bokiny hoe la sexualité. Lui Billy Graham hoe monsieur, évitez le second regard. Nandalo anao le zava-poana dia efa vo ianao efa vo zava-poana iny fa aza miverina fanonona ijereny iny fa tsy zava-poana tsony ny eritreretinao jereny raha mbola hijery fanonona ianao fa nahita ndray maty ianao fa vo ianao zay aza mijery antsony. Tompo aviriny masoko tsy jery zava-poana dia vereo zoany fa vo mijery fanontsony makany ianao dia efa ndeha hanoty ianao zay. Mazava be zany olo zany nyresaky mba ahafany vehivavy mitangina amin'izay akanjo anaovany amin'izay fihetsika ataony amin'ny fifandraisan'ireo lehilahin'Andriamanitra rehetra ireo. Fa ireny no manaitra ilay filana mba efa tianay ombona miazo reny, efa natao batisy zay, efa natao fanahy maherin'Andriamanitra zay. Fa ianareo no mandrehitra azy amin'ny tsy fitandremanareo dia lasa tsy Kristy tsony ny velona atao anatika amin'izany efa mirehitra arehitry ny fahotana, arehitry ny filana, arehitry ny faniriana zany. Fa iza ny velonao? Zao le mpanota no lasa mivelona amin'izany. Hamaky ny Romana toko fafito ianareo any an-trano fa zavakiny eto fa lava be io. Vakio tsara milamina ny Romana toko fafito ahitanareo zany adi-panany apôstôly Paoly zany. Fa voaomy miaraka amin'ny Kristy eo amin'ny azo fijaliana aho ary tsy za tsy mivelona fa Kristy mivelona atao anatika mba mifanampy sika, mifampahery sika ahafatsika tsirairay hamelany Kristy hivelona ao amintsika. Satria rehefa nitsangana tamin'ny maty ny tompo dia velona mandrakizay izy. Ny fahataterany zany nondeha azavaina fa fa hirana koa ny sain'ny sasany zany ahoana moa zany ry zanaky Nikodemosy dia hiditra ho akibo be zany tompo dia ahoza kasimoza be ve zany kibo dia metimety any zany ho an'lehibe kibo reny fa mba omeny Jesosy ny kibo obèse metimety zany sasany satria tsy azony zany hoe Kristy velona mipetraka aiza ao anatiny domba azavainy zany mba ho marina sy azonao iainana tsara fa ao anatinao Kristy. Zao na toko faefatra ambin'ny folo. Zao na toko faefatra ambin'ny folo. Ny andininy fa 5:10 ka hatramin'ny fa 7:10. Teny fantatra ary loatra izy io. Zao na 4:10, 5:10, 7:10. Raha tia ianareo dia hitandrina ny didika ary izaho angataka amin'ny ray ary izy amin'ny anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay
dia ny fanahy ny fahamarinana zay tsy azon'izao tontolo zao raisina satria tsy hitany nafantany fa ianareo mahafantatra azy satria mitoetra ao aminareo izy ary ao anatinareo. Io zany Jesosy mitoetra ao anatintsika mandrakizay amin'ny alalany fanahy. Zay le trinité. Tsy Jesosy mivaingana ngezabe niakatra any an-danitra iny koa mipetraka ao anatinao fa ny fanahy mitoetra ao anatsika ao. Dia ny fanahy Jesosy mitoetra ao anatsika le fanahy mahery hoentsika mivelona amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra ary zay ivelomako ankehitriny amin'ny nofo zaho zao velona zao dia ivelomako amin'ny finoana ny Kristy Jesosy, finoana n'ilay zanak'Andriamanitra. Aiza zanak'Andriamanitra io? Ao anatiko ao. Iny rehefa mitsanga ny varavarana ka mandondo raha misy mihaino feo dia ka mamono varavarana dia hiditra ho ao miarihary sakafo amin'ny ary izy amiko. Jesosy ao anatinao miara-miaina aminao, miara-mivelona aminao, miara-mizaka aminao, mahavesatra anao rehetra. Ranomasonao ny adi-pananao ny adi-tsainao rehetra. Jesosy miara mizaka zany aminao, izy ao anatinao io. Dia rehefa fanahy mahery manome saina sy mampahery anao hiatianao zany zavatra rehetra zany miaraka aminao ny tompo. Tsy zatsony ny velona fa Kristy ny velona ao anatiko mampahery ahy ivelomako amin'ny zanak'Andriamanitra ahy amin'ny finokany Jesosy Kristy mitoetra manak'izay eto anatiko ato. Dia Calvin no namonjy ahy tamin'ny fahadiso-kevitra tamin'ny fotoanandrony tsika n'izany hevitra fa tena parfait reto kristianina reto. Ka efa ho amin'ny tompo rehefa ho miaraka tamin'ny azojaliana izy tsisy tsony velona fa Kristy velona ao anatiny inona tsony io zany fa efa tena Kristy mandehandeha dolo rehetrarehetra eo. Rehefa miara-belona tamin'ny kristianina rehetra tenanao dia ianao lasa manontany Kristy koa ve dia angarika satria ny olona akaikinao mangarika garika be anao ary tao mangarika Kristy io izy mijery ahy io mangarika dia Kristy koa ve dia hialina dia olona mialina fa naza tsy azo koa izy izy mifara za tsy zatsy ny velona fa Kristy ny velona tao anaty nahoana ny mbola mi mialina trotraka efa trotrakinia zany iny toko reny hira fidina reny fa tsy apetapetaka eny fotsiny reny tena mahatsiaro trotraka ianao mahafantatra an'izany hoe efa voaombo niaraka tamin'ny tompo zao ianao efa Kristy mihitsy mivelona ao anatinao nefa ianao mbola ary to mbola manao an'izao ndray a ka ahoana pastera vozy eo a dia tsy hitako reto tsy haiko mamonjy anao amin'izany tsina zany ilana mitoroteny pastera sotra n'Andriamanitra fa ao ny fanahy ny tompo amelona zany finoana zany hoe ahafanao miaina marina ny maha-kristianina anao. Tsy maintsy makao Romana toko fafito ihany a maranako mitoriteniko fa tapany farany indrindra manontolo vakinao fa ny tapany farany any no vakiko anao a dia mifarana ty toriteniko ty. Romana toko fafito andiny fa 5 amby roapolo. Io zany mba teny ny soratra masina teny ny tompo aminao le hoe ahoana azy zany za efa miarany voaombo Kristy efa velona ato anatiko rehefa tao misy an'izao ndray mitranga ndiny fa 5 amby roapolo. Romana toko fafito misotra n'Andriamanitra aho amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ko raha nianiko dia mankatony lalàn'Andriamanitra aho amin'ny saiko fa ny lalàny hita kosa amin'ny nofoko. Azafady andiny fa 4 amby roapolo ny tsara indrindra indrisy olo mahanitra aho iza no nafakay amin'ny tetenany fahafatesany ity misotra n'Andriamanitra aho amin'ny alalany
Jesosy Kristy tompontsika. Io zany a lay endriky ny fiainana kristianina indrisy olo mahantra ao. Iza nanafaka ahy amin'ity tenany ota ity, ty tenako mpanota ity. Da iza nanafaka ahy? Jesosy. De Jesosy velao anatsika io zany tsy hoe mamatotra ny tananao izy a de mandeha zany ianao de ze itsorany anao de makety ty tareo mamitsongazy makitsongazy miareo a eo ihany tsy manao roboanao koa Andriamanitra fa iny ianao le andray le zavatra iny no miteniny ny tompo aminao de aza raisiny fa manoty ianao raha mandray an'io de entin'le filanao de maniny ianao raisinao le izy naniny ianao zay nanoty ianao zay de raha janonao io de maty ianao zany fatafasaraka amin'Andriamanitra fa avelan'Andriamanitra ibebanao iny fahotany de avelan'Andriamanitra ny ko fafan'Andriamanitra le fahotanao teo de tafaverina ho zanak'Andriamanitra ivelomany Kristy eo anatinao ny rainy à tout temps, à tout instant, à toute seconde vécue mitrangy zany amin'ny fiainana safady aiza ny afantarany mama zany seconde vécue sisy anao zany paster amin'ny fotoana rehetra isan'ny seconde le velomanao de mitranga foana zany amin'ny fiainanao tombe de voly anoty ianao mity risy ny filanao ianao de manoty fa avy eo tsy avela fanan'Andriamanitra fanahy mahelo no menanao de tonga ny amin'ny fibebahany ianao de mahazo famelakely koa de tafavelona indray velona anatinao Kristy amin'ny fotoana isaky ny seconde velomanao de mitrangy zany raha mayanaiky manaiky ny fitaovana ifanan'Andriamanitra io ianao hibebaka de tsy anao tsony velona fa Kristy velona anatinao satria anao olona manaiky hibebaka amin'ny fahotanao isaky ny fotoana isaky ny mitranga isaky ny satria olombelona ianao asa tena zava ve zay resatsika zay zaho iny fa mba misy italiany fanan'Andriamanitra anareo zany amin'izay ady mpanahy ady saina manjo amin'ny fotoana zay itranganitra zavatra ratsy ohatra zany amin'ny fiainana de mba iny ianao samy velona amin'ny tompo de mifona amin'ny tompo de mahazo famelakely koa de manohy indray ny lalanao manaraka an'Andriamanitra fa tsy hoe nanoty ianao de maty any de mamoy foa de miala amin'Andriamanitra ny afaranao tsy anao zany ianao fa tian'Andriamanitra ianao de areniny de manaraka azy ho voninahitry ny tompo amen te hafa ho an'Andriamanitra